ahoana marina. Inona marina no ao ambadika io fitakiana fokoanandoha io? Mbola fanontaniana maro no mipetraka ao an-tsain'ny vahoaka malagasy ankehitriny mahakasika ilay fitakiana dinika nasionaly na fokoanandoha na fifampidiniana samy malagasy izay takiana ireo herivelona eto amin'ny firenena. Izay ny fanjakana asisika ao an-tsain'ny vahoaka malagasy rahateo ny hoe fitiavan-tseza no ao ambadika izany, na dia efa manamafy aza ireo mitaky fa ho fanarenana any Madagasikara no anton'io. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona ary ahoana marina no tena ao ambadika ity fitakiana fokoanandoha ity? Any vahoaka malagasy Madagasikara, ny vahoaka ny tompon'ny fahefana, ary ny vahoaka dia natao hontompoiny ny fanjakana sy ireo izay mitondra ny firenena, fa tsy natao hanompo-mpitondra. Ny zava-misy anefa ankehitriny, sahirana ny ankamaroany isan-tokantrano. Ny fitondrana etsy andaniny tsy manana tanjona mazava mahakasika ny tena asa mifototra sy mipaka any ambilanin'ny vahoaka. Misampadidaka be iandry ny fitantanana ny raharaham-panjakana, manjaka ny fanaparam-pahefana izay ataon'ireo olona mihevitra fa akaiky ilay filoham-pirenena, samy manao izay daniny kibony amin'ny fitantanana sy ny fanararotam-pahefana amin'ny lafiny maro eny fotony. Miaingatra ny anivon'ny fokontany izany ka hatrany amin'ny filoham-pirenena. Tsy hita taratra ny tena asa fanarenana ny fiainam-bahoaka, tsy hita mazava izay tena politika matipaika hitondrana any Madagasikara. Hoy indrindra mantsy ity solombavam-bahoaka izay manohana fitondrana ity raha niresaka tamin'ny mpanao gazety hoe fa tsika zao mialatsiny a mety ho diso satria hevitro zarery fa pilotage vu na zao raha tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza ity firenena ity afaka hery-taona na afaka roa taona satria zay todiako rehetrarehetra tsy ahitako an'izay indisy mitondra makany amin'ny zavatra andrasa mipiretandrazan'izay. Mazava izay nambarany teo izay, na zary hoy izy dia tsy mahafantatra mazava hoe ho aiza no tena hiafaran'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy atsy-hoatsy. Tsy misy asandrasan'ny vahoaka malagasy sy politika mazava hoy izy ataony mpitondra ilay firenena. Io dia midika mazava fa samy manao izay saim-pantany ireo mpitondra, tsy mihevitra sy tsy mijery ny tena mahasoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy, fa samy manao izay ampanankarena azy ireo mpitondra ireo. Hoy hatrany mantsy ny fanazavany hoe hatreto dia tompony mangataky ny atiny foana amin'le firenena lazaina fa hoe manan-karena, malaza tsy nanana ohatra ny vilitsahona le izy. Misy karerana volamena vaky zao dia mirohatra any le fiarahamonina satria sahirana mahantra, fa 2 andro aorianan'izay vao maheno ny fitondram-panjakana tonga ny moregu mandravan'iny, mirehitra ny ery, mirehitra ny atsy, mirehitra ny ery. Dia inona ny tadiavina fa matsimbola avy any ivelany nefa le zavatra atsika. Dia indraindray ary ny tena lasa saina hoe ho avy indray ve ny COP 27 dia alery tena ny communauté internationale mba hamatsy vola be dia be nge izay vola narotsaka teto zao hoe rovana tontolo iainana, fa inona ny tontolo iainana voaro teto. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Raisina ohatra akaiky amin'izany ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Matetika dia filazana ataon'ireo mpitandro ny filaminana foana ny hoe nisy omby very anjatony tamina tanàna iray noho ny fanafian-dahalo. Lasa ndalo avokoa ireo omby ireo. Nanao ny fanarahandi ny zandary ka tafaverina ny 80 amin'ireo omby ireo. Izany hoe docteur après la mort foana ny mpitandro ny filaminana. Tsy tokony isy ny fahaverezana omby sy ny fanafiana tahaka izany ka nalasanan'ireo dahalo ny omby anjaton'ireo raha toa ka tena nanao ny asany nametrahana azy ny mpitandro ny filaminana, tahaka ny fanakanana ny etsika izay ataon'ny mpanohitra ireny. Ohatra akaiky ihany koa ny resaka olana ra-tsakafo izay atrehan'ny vahoaka malagasy. Miakatra ny vidim-piainana, sahirana tsy manambola ny malagasy. Vaolana aroson'ny mpitondra, ny fanafarana vary 20 sambo sy fizarana tosika. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe vaolana mahavita taona ho an'ny vahoaka malagasy ve ny vatsitsinjo? Isan-taona izany dia nafatra vary any Inde Madagasikara, kanefa dia tantsaha avokoa ny ankamaroan'ny malagasy. Raha nanana politika mpambolena matipaika ny mpitondra dia tsy hanafatra vary isan-taona any ivelany
no sady tsy lahatra vatsitsinjo mihitsy ny vahoaka malagasy. Ireo no santonany amin'ny ilazany fa tsy misy politika mazava itondrana any Madagasikara sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ilay orinasa fary malagasy izay nreariany efa manomboka tsy mahavoalohany karaha mampiasa intsony ankehitriny satria tsy mandeha intsony angamba ilay vokatra vokariny. Io dia pirofo mitoboka amin'ny tendany fa fizahozahoana no lasa aloha fa tsy manana drafitra tena matipaika hiafarana sy tena ampandrosoana ilay orinasa akory. Santionan-javatra ireo ary milaza mazava fa ilaina ny fananana fijery mahitsy ahafahany vahoaka tena misitraka fampandrosoana isan-tokantrano. Miainga amin'ny sakafo arapaka isan'andro izany, ny fananana asa ary ny fandriam-pahalemana. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe fa amin'izao fotoana izao dia samy manao izay saim-patana, samy manao izay mahafinaritra azy, samy manao izay hampanankarena azy vetivety, tompona andraikitra samihafa. Za afaka miteny an'izany satria za zanaky ny faritra vatovavy fitovinany. Fa raha nareo nge mahita an'izany masinina mitrandraka volamena ao anatin'ny faritra vatovavy amin'izao fotoana izao mitanaky, zany masinina mitrandraka volamena ao manakana zany, zany manakana zany commune rurale ao anatin'ny districtny Mananjara. Fa gidragidra be mihitsy zany ary raha production an'izany tena enjana be. Fa io de mandeha dahoara de le fiarahamonina nefa zany hoe maty mosary tsy mihinan-kanina lalana any aminay, tsy kitihana, tsy mipasohana hatramin'izao de hoay tsy kity. Mazava izany. Izany no zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Ny mpitondra izay natao hanompo vahoaka miamanan-karena trany, mitaingina fiara tsara tare, tsy miantoka solika fa hiantao am-bahoaka. Fa ny vahoaka izay miantoka rehetra izany kosa atraizany varim-piainany, mitombo isan'andro ny mpisindroka fako, tsy eto an-drenivohitra ihany fa hatrany ambanivohitra. Fa mpanantena ny mpitondra nefa nandritry ny fampelezan-kevitra ny hoe ho paradisy i Madagasikara ary hiadana ny vahoaka malagasy. Tena izay mifanohitra tanteraka amin'ny fiainam-bahoaka ankehitriny. Dia hoy hatrany ny fanazavana hoe zay ny ilana ny fikonan-doha pirenena, ametrahana politika pirenena, ametrahana paikady mpitantanana maro lafy. Fa na iza na ianao de manana perspektive d'avenir mahafantatra hoe aiza hoay tsika afaka 2 taona, aiza hoay tsika afaka 4 taona, aiza hoay tsika afaka 5 taona, aiza hoay tsika afaka 10 taona. Ahoana ny apitso, ahoana ny amin'ny 0 taona, ahoana ny afaka 5 taona, ahoana ny afaka 10 taona. Na resaka politique étrangère de fantatsika hoe tsika de mitodika makary ohatran'izao fijeritsika, ohatra zay le teneniko hoe paikady mpitantanana maro lafy. Fa ny zavatra rehetra miainga eto raha teo tafavoakytsika de tsy misy afa-tsy zay hoe ny rehetra miaraka amin'ny sala, miaraka mandray ny andraikitra zay manandrify azy miainga avy any fotony. De amin'izay fotoana zay tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy. Satria raha za zao mpitondra rapitso ka hidina amina toerana anankiray a hiaraka amina vahiny angady arena kibony tany de anytany le fiarahamonina any aninona ty nareo. Marina mihitsy izay voalazany izay. Ny olana rehetra atrehan'ny vahoaka malagasy isan-tokantrano izao no ilaina ilay fikonan-doha na dinika ambony latabatra mba ahafahany vahoaka malagasy manomana ho avy vaovao aoriana izao fitondrana misy ankehitriny izao. Tsy vitan'izay fa manakaiky indray ny fifidianana ankehitriny. Nisy ny alabato niseho tamin'ny fifidianana farany teo ary zo ny vahoaka malagasy no very tamin'izany. Tsy tokony ho ny mpitondra sy izay manam-pahefana irerin-tsony no andidy sy anapaka izay tiany hitondrana sy hitantanana ny fiainam-bahoaka, fa ny malagasy izay tena tompo tany mihitsy. Hoy indrindra mantsy ny teny izay nataony Filomarika Ravalomanana tany Tomasina ny fiandohany ity volana ity hoe ny seniny dika de hoe commission électorale nationale indépendant. De milaza isika hoe apetrahana le indépendant, atao hoe indépendant de maleo tena. Tsy isika reny mangataka an'izany fa nareo le mpamatsy vola ireo ary de manikitika mihitsy hoe reto a ny sosokevitray ny toromarika aminareo hoe io commission électorale nationale tokony indépendant indépendant.
am'izao fotoana zao nefa tsy zay izy fa miankina sy miandro baiko de fantatsika tsara ny tiako resana am'zany koa de mangataka atsika ary miantso ny hery velona rehetra mpanao politika rehetra hoe mba hiditra am'le fikonan-doha na le concertation nationale teto aho i aminareo a no nilaza zany voalohany drito heritaona lasa zay androany no anambaratsika hoe tena tokony amafisina lay fanambarana ataotsika le antsona ataotsika hoe mangataka ny hery velona rehetra ny mpitondra ny ray aman-dreny am-panahy ny mpitondra fanjakana ary ny société civile ntsika hoe alore asina le fikonan-doha na ny concertation nationale mba hahafahatsika mifampidiniky fanakalo hevitra hoe ahoana na tonga an'ity senity ho indépendant ahoana na tonga an'ity ACCT tsy anilikilika sy tsara vilana intsonika hoe azo raisina fa tsy mitombona mazava izany izy zany no antony hitakina trany ny fandraisany vahoaka malagasy anjara amin'ny fandrafetana ny sorodalana mazava amin'ny ho avy ny ity firenena ity manana ny paikadiny sy ny politika nyreo mpitondra ny fandimby ary manana tokoa ny davitra mety hitondrany ny firenena fa ny vahoaka malagasy ihany koa dia afaka mametraka sorodalana tokony hitondrany ilay firenena ka mba hipaka any amin'ny vilanim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka ny fitantanana mandritra ny 5 taona manaraka fa tsy hisy intsony ny fangorona karena sy fampidirana amponja fahatany ireo zay everina fa manelingelina ireo mpitondra amin'ny afera izay ataony ny filomary karavalomanana na dia manana ny tanjany sy ny heriny antoko misy azy sy ny tariny raha voalohany tamin'ny fifidianana farany taoriany nanonganana azy teo amin'ny fitondrana niatrika fihodinana faharoa foana nandritra ny fifidianana roa ny fanesy taorian'io dia milaza sy manambara ary miaiky fa ilaina ny fikonan-doha ho an'ny samy malagasy mba anavotana ilay firenena sy ny fiainam-bahoaka fanentrenteny izany ary fijerena mazava ny tombontsom-bahoaka mahatsapa sy mahafantatra fa ny fiaraha-misaina ny hery velona rehetra ihany no ahafahana mitondra fanovana indray ny fotom-pisainana amin'ny lafiny fampandrosoana ity firenena ity fandaminana arak'izany no tanjon'ilay dinika izay takina io ny 30 oktobra taona 2024 tao Tomasina no efa nanambarana izany izany hoe efa heritaona katroka izao efa nanamafy io antsony sy ny hery velona io ny FFKM ary ny vondrona Europeana tia kosa no avaliny rajoelina izany satria mahatsiaro voatohitohina ireo mpanao afera sy mpangoro-karena manodidina azy rehetra ny tombotsoan'izy ireo mpitondra ankehitriny ihany ve no tiany apetraka eto amin'ny firenena fa ahoana mariny ahoana mariny